Tomboko lasy tomboko vavy fa le mifanatrika amintsika indray tsy mahadiso akory ny fanolotra araba tofoko dia araba manao tsara ho tsaron'olombelona araba mansoa safinoko fahasoavan'Andriamanitra tafahoana soa indray isika ato amin'ny zanam-pandarana malagasy tsara. Rehefa miresaka malagasy tsara moa dia ny fahiny ihany no tsy maintsy tsy aivina isaky ny mbatonga eto dia io le hoe vatotrombomin'ony tsy mandoja fa mahatsiagny ela ka raha hahatsiaro kely ny ely sika an'io dia andeha ho resahana amin'ny kabary fahiny sy izay endriny ankehitriny. Raha miteny hoe kabary dia fantatra fa teny mahery ny kabary, teny mahery ataon'olona iray ho an'olona maro, teny voaravaka ohabolana sy haiteny. Kabary ifamaliana na kabary tsaotokana. Iresaka ny kabary ifamaliantsika ary fantoka indrindra amin'ny raharaham-panambadiana ny resantsika izao. Fa fahagolan-tany tokoa raha misy tanora roa, za mbola tsy miteny hoe tanora roa mifankatia, fa raha misy fianakaviana iray na lehibe zazavavy, misy fianakaviana iray ankilan-kosa na lehibe zazalahy, dia ny ray mpianakaviana roa tota no mifampiresaka hoe ndeo akambana ny ankizy. Averiko tsy misy resaka fitiavana fa ny ray aman-dreny roa tota miteny hoe ndeo akambana ny ankizy. Izy mirahalahy samy ray mpianakaviana zany no mifanaraka tendrena ny fotoana hanaovana ny raharaham-panambadiana. Tonga ny mpangataka mitondra mpikabary everiny fa mahay, miomana amin'izany koa ny mpamaly ampikabary everiny fa hahavaly tsara an'zareo mpangataka. Raha mifanaraka zany hoe resy lahatra ny mpikabary mpamoaka fa maty mahery le mpikabary mpangataka dia raikitra ny fanambadiana. Tsy misy resaka hoe fitiavan'ny tanora. Rehefa raikitra ny raharaham-panambadiana dia hitantsika eo ny toeran'ny resaka. Raha avy kosa izay tsy mety ka hoe tsy maharesy lahatra ny mpikabary mpamoaka ilay mpikabary mpangataka dia rava ny raharaha. Tsy olana satria nahoana tsy tanety may tsy vohitra forehitra. Avero tsy tanety may tsy vohitra forehitra ary vary fanambadiana tsy raikitra raha teo tsy maharatsy fihavanana. Noho izany dia tsy maharava ny fihavanana ny fianakaviana roa tota ilay fanambadiana tsy raikitra teo. Fa raha raikitra kosa ilay fanambadiana, zany hoe resy lahatra ilay mpikabary mpamoaka fa na nainandresy lahatra azy ilay mpikabary mpangataka dia raikitra ny fanambadiana. Inona no mitranga amin'izay? Eo no anaovako azafady fa tsy misy resaka zon'ny vehivavy izy ity fa dia izay ny zava-nisy satria ny ray aman-dreny ny everina fa mpitari-dalana, ray aman-dreny tsy hanolo bato mafana, ray aman-dreny notoavy teny ka manaiky ny tanora rehefa miteny ray aman-dreny hoe izy no vadinao anaka. Dia ny loza re olona dia ity miditra amin'ny atao hoe mifampizaha toetra. Dikany hoe mifampizaha toetra dia efa mahazo miaraka ireo tanora ireo. Efa mahazo miaraka ireo tanora ireo. Miaraka ara-rofo no resaka. Raha mitoe-jaza ilay vehivavy, miroso amidingana manaraka ny raharaha. Raha tsy mitoe-jaza kosa ilay vehivavy dia tondromolotra hoe momba. Fiheverana fahatolo ny faniliana ny rihitra any amin'ny vehivavy irery. Mialatsiny aminareo Andriambavilanitra fa dia izay ny zava-nisy. Tondromolotra hoe momba ilay vehivavy raha tsy mitoe-jaza. Raha mitoe-jaza roso ny raharaha. Dia raha tsy momba, raha ambara fa momba ilay vehivavy tsy raikitra ny raharaha dia tsy manatsiny ilay lehilahy fa ny vehivavy ihany zany no angonany rihitra. Mampalahelo ilay toe-javatra nisy nefa dia izay ilay zavatra nisy moa. Noho izany tena ny ilana ny mpikabary mahay fe izany haharaikitra na tsy haraikitra fanambadiana. Tatak'izay ny amin'ny atao hoe vady amboarina. Saingy ankehitriny tompo niova tany niova andriny, taony riny lalana, taony titiny lalana ary taony zary koa mety zary lalana. Akavotsiana no isian'ny tanora mivady ka mbola tsy mifankatia. Fa ny ankehitriny dia efa saiky tanora efa mifankatia no atao raharaha. Matetika aza efa bevoka. Noho izany efa dila fotoana sy maty-paikandro ny famila filana ataon'ny mpikabary ankilany. Fa ankehitriny tompo efa aion-javatra sisa ny kabary, aion-javatra sisa fa efa vohomana daholo ny zavatra rehetra. Noho izany everiko fa dila fotoana sy maty-paikandro ny famila filana tafahoatra. Saingy niaja mamboninaitra fianakaviana roa tota kosa tsy maintsy kajiana ihany ka adidin'ny mpikabary no mikajy niaja mamboninahitra fianakaviana satria ny zanakavavy dia tsy hoe
zanaka tsy tiana ka vao misy angataka dia atao sestoalika, tsy aviavy maro adaboka voadonina dia nirarakopana, tsy tsipolo-trantitra karaka sanatria voaseranina dia anaradamba, fa zanaka tiana tena ato fo marary ka misy ihany fa makafakana amin'ny endrika mahaingon-javatra azy isa mitsodrano zava-mahery, mitsodrano ny tena ilaina avy amin'ny pikabary sy avy amin'ny ray aman-dreny rotota. Makasitraka tompokolahy, makatelina tompoko vavy.